Ho anao izay mpanaraka ity fandaharantsika miara-manonja ity dia miraba sady mitondra ny teny fisaorana ho antsika rehetrarehetra izay mbola matoky manongila tsofina ny fandarana izay vikarin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS miaraka amin'ny radio Mada 107.4 isika amin'ity talata 5 volana novambra 2024 ity. Tahaka izay ihany koa izany no hiarabako ny namana teknisiana Tarefaly Ramananarivo, ao maty ihany koa ny namantsika Tsiky ary ny namana Onja izay miara mampita amin'ny vatana izao fandarana izao. Isika eto an-toerana manaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra, manaraka izany amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy, ianareo any ampitan-dranomasina ihany koa amin'ny alalan'ny FB sy ny YouTube dia tolorana ny kobakoban-tanana ny fisaorana ihany koa satria fitiavana daholo mahatonga antsika izany mbola manaraka izany fandarana izany. Be da be ny vaovao izay ifampizarana satria raha ny omaly mitohy tamin'ity maraina ity dia misy karazam-baovao maro mihitsy mivezivezy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy ho tanisaintsika intsony moa izany satria efa vaovao iaraha mahita, iaraha miaina indrindra indrindra ny resaka jiro sy rano ho an'ny eto Madagasikara, fa anisan'ny vaovao nisongadina omaly ny fanambarana nataony teo anivo ny sindikaly mpitsara eto Madagasikara na ny SMM, fa tamin'ity androany ity izy ireo dia nanantanteraka amin'izay fitokonam-be izay ary dia eny amin'ny fitsarana tampony moa izany no nanantanterahana izany. Ny tsy faneken'izy ireo ny nampiatoana tamin'ny asany ireo mpitsara eo anivon'ny fampanohavana moa izany eto Antananarivo no natsahatra tamin'izany misa efatra izy ireo. Tsy mifanaraka amin'ny fepetra eo amin'ny fomba fitantanana ny asa amin'ny ankapobeny ary eo amin'ny sehatry ny tontolo mpitsarana ihany koa izany raha ny nambaran'izy ireo izany fampiatoana mpitsara izany. Ny teo anivo ministera indray dia niteny amin'ny hoe misy fandikana mikasika indrindra ny tontolon'ny asa nataon'ireto mpitsara ireto ka nisy izany ny fampiarana ny lalàna na ahafahana nampitsahatra an'izy ireo taorian'ny fitarainana izay azo tamina olon-tsotra sy taorian'ny fitsirihana nataon'ny Bianco izany raha ny vaovao fantatra. Dia mifanenjana ny tady satria manana ny fomba ahitany ny zava-misy sy handikany zava-misy ireo mpitsara izay manao ny firaisan-kina izay mampiseho ny fitokonana etsy Anosy tamin'ity maraina ity izany ho ao an-damosina sy miara-mitepo amin'ny naman'izy ireo efatra, fa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ihany koa moa izany dia manenjana ny amin'ny fomba fijerin'izy ireo ny zava-misy ka nampiarana izay hoe lalàna izay. Dia ny sary no hitantsika izay alefan'ny namantsika teknisiana ao ambadika ao izany nanambarana omaly ny hevitr'ireo mpitsara izay mivondrona ao anatin'ny sindika mpitsara eto Madagasikara. Efa misy ny fivoaran'ny sary Faly Ramananarivo satria dia nanao fanamiana izy ireo izany izay niasika fitokonana tamin'ity maraina ity. Dia sambany no nisy izay hoe fihetsehana izay indray rehefa elaela tsy tazana teo amin'ny tontolo ara-tsindikaly izany sy ho an'ny fanehoan-kevitra ny SMM izay efa betsaka moa mba naniry amin'izany mba mitenena mijoroa ianareo, misy zavatra marobe tsy ara-drariny tsy araka ny lalàna eto Madagasikara, saingy nanahirana moa no nanaitra izany ary nisy valiteny samihafa izay sarotra ny nahazoany azy teny anivon'ireny sindika indrindra moa izany ny SMM rehefa nisy fihetsehana samihafa ihany koa izany teto amin'ny tany Repoblika Madagasikara. Fa ity tena voakasika ao anatin'ny ady-hevitra ireo mpitsara miisa efatra dia misy izany ny firaisan-kina mpitsara izay manohana azy ireo izany ary mitsipaka an'izay hoe fanapahan-kevitra andraisin'ny ministera izay ary nitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana ihany izany mba hiarovana ny zon'ireo ireo naman'izy ireo. Ankoatran'izay moa izany dia fantatsika ny zava-misy angamba tsy anaovantsika resabe firy intsony izany amin'ny hoe fananinana dia nahoana loatra, makaiza sy ahoana ny vahaolana raisina, dia hitohy hatramby-roviana sy ny amin'ny hoe hivara-oviana ity raharaha ity dia mazava ho azy ny tontolo ny herinaratra izany.
izany dia hitondrantsika nireo horonan-tsary fohy hitondrantsika ny lafim-panadihadiana zay tsara ihany mba ho resahana momba ity tontolo ny jiro sy rano eto Madagasikara ity. Fa mialoha ny hidirako amin'izay isika raha teo mbola miandry satria raha ny fandaminana tokony misy namana ho avy eo rehefa avy eo ameny fanamariana ihany moa zany namana faly sy tsika ao ambadika ao rehefa tonga ao ny vahintsika zay raha ny tokony izy moa zany dia efa niazakazaka namonjy ny studio ahafahantsika manodina mivatana ity fandarana ity. Fa eo amin'ny tontolo mpifidianana aloha zany dia namepetra ny amin'ny fandaminana fanokafana ny lisy mpifidianana ny eo anivon'ny vomeram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana ny CENI dia ny 2024 ao anatin'ilay lalàna 2024 tsipika ohatraohatra valo zany na 2018-0008 miresaka indrindra ny tontolo mpifidianana ka noresahana anatin'izany dia ho an'ireo izay tsy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana dia hitondrantsika fanamariana zany fanazavana izany fa manana hatramin'ny faran'ny volana novambra hatramin'ny 17 ny volana novambra ireo izay tsy tafiditra ao anatin'izany lisy mpifidianana izany dia nomeny ny CENI sy ny fitsarana lalàna ny ahafahan'izy ireo zany manoratra ny anarana ka ny atao dia mila zany tsika manao dika mitovy ny karapanondro ho an'ny olom-pirenena zay tsy ao anaty lisy mpifidianana ny anarana zany kanefa tokony hividy izy dia mila manao dika mitovy ny karapanondro zany hoe copie ny carte d'identité nationale na carte nationale d'identité zany dia mila ihany koa zany maka fanamarina ponenana eny anivon'ny fokontany na ny certificat de résidence de manantona ny eny anivon'ny CED zany isika zay tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana kanefa netretina zany dia tokony ho mpandray anjara hamita ny adidin'ny olom-pirenena amin'ny fifidianana ho avy eo dia manantona CED dia rehefa manantona any amin'ny CED zany dia misy ny fangatahana fanamarinana ho ataon'ny CENI eny anivon'ny distrika filazana zany fa tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana ilay olona zany. Io tsy maintsy voamarina eo anivon'ny CENI amin'ny alalan'ny SID zany na ilay hoe mpiandraikitra ny fikirakirana ny solosaina ny anarana zay eny anivon'ny distrika na ny SID misy ny chef SID moa zany dia rehefa vita izay fangatahana izay zany zay napetraka teo anivon'ny CENI dia raisiny ny taratasy iny isy ny fanamarinana omen'ny CENI anao zany dia miaraka n'ilay dika mitovy ny karapanondrom-pirenena miaraka ihany koa amin'ilay fanamarinana ponenana na ny certificat de résidence dia ireo antota taratasy telo ireo zany entinao eny anivon'ny fitsarana ka ny fitsarana ambaratonga voalohana ny TPI tribunal de première instance zany ny hitondrana izany taratasy izany dia rehefa tonga eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany miaraka amin'ireo antota taratasy telo ireo zany dia miandry indray zany ny fandaminany ny fitsarana mba hanomezan'izy ireo zany didy mba hanokafana ary hanoratana ny anarantsika ao anatin'ny lisy mpifidianana dia rehefa azo zany iny didy iny miordonné zany hoe lay ahafahana manokatra ny anarantsika sy manoratra ny anarantsika ao anaty lisy mpifidianana ordonnance dia entina makany amin'ny CED indray zany dia zareo no manao ny fandaminana ahafahana zany mampiditra ny anarantsika ao anatin'ilay hoe lisitra tovana zany mba ho anisan'ireo ampifidy amin'ny fifidianana ho avy eo. Izay no pitsopitso ny ambaratonga mpandehanana zay tsara ho fatatsika olom-pirenena zany zay tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana hatramin'ny 30 ny volana novambra ihany no fahafahana manao izany ary dia makasitraka ny namako Faly Ramananarivo zany satria dia lefany ato amin'ny ino moa zany ny fahitalavitrintsika moa zany mba ho hita be sy maro zay hoe fangatahana fisoratana anarana ao amin'ny lisitry mifidy izay hatramin'ny 30 volana novambra no fahafahana anao izany ho an'ny olom-pirenena zay tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana zany dia samy mietsiketsika daholo tsika satria zava-dehibe ity fifidianana ity zany dia fifidianana kominaly
zany hoe fifidianana zay manakaiky vahoaka, ary amin'ny manakaiky vahoaka zany de hisafidianana reo tompon'andraikitra anivon'ny commune de mizara roa ny andraikitra am'zany. Eo aloha zany ny mpanatanteraka, ny exécutif, dia ny ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy. Mazava ho azy moa zany ny fombafomba fiasa arakaraky ny sokajin'ireo commune no amem-perana tsara ny amin'ny hoe firy ny lefitra ary ahoana na firy ny isan'ny mpanolontsaina ao anatin'izany commune zany. De ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy zany amin'ny alalan'ny fanendrena n'ireo tompon'andraikitra samihafa na olom-boatendry, irendray zany no isahana ny andraikitra ny amin'ny hoe mpanatanteraka. Fa ho an'ireo mpanolontsaina na munisipaly izy raha ny commune ambonivohitra ary communal izy raha ny commune ambanivohitra, dia irendray arakaraky ny isany, misy ny 5, misy ny 7, misy ny 5, dia izy irendray rehefa avy eo zany no mivondrona ao anatin'ilay ratsana zay mpanapa-kevitra zany na organe délibérant zany manao ny délibération eo anivon'ny tanàna izany. De ireo lay manara-maso koa satria mpanolontsaina izy manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka, tahaka n'ilay pouvoir central ihany na fahefana ety ambony ety zany zay ambarany ihany koa zany eo anivon'ny lalam-pandrenina zany. De misy zany amin'ny hoe pouvoir misa telo, ny judiciaire moa fantatsika izy zany tsy resahana, ny HCC sy manodidina rehetra an'izay fa misy ihany koa zany ny pouvoir exécutif, ny présidence sy ny gouvernement, de misy ny pouvoir législatif zany amin'ny alalan'ny loholona sy ny solombavam-bahoaka. De raha raisitsika zany le kisarisary zany, misy an'ilay loholona sy solombavam-bahoaka manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka sady mitondra am'izay fandaniana an'ireo volavolan-dalana samihafa zany ahafahan'ny mpanatanteraka manatanteraka ny asany, de mpanatanteraka manatanteraka am'ireo sokajin'asa rehetrarehetra sy andraikitra zany zay nolaliana sy narafitry ny teo anivony zay hoe mpanao lalàna izay, ary tena miezaka mitantana araka ny tokony izy satria dia misy rafitra mpanara-maso zany izy ireny dia ny eo anivon'ny antenimera, zay misy ny antenimera rotota, ny antenimera-ndolona sy ny antenimera-beneny. De tahak'izay le rafitra ety ambany ety anivon'ny commune, misy ny mpanatanteraka tarihan'ny ben'ny tanàna, de misy ilay mpanapa-kevitra zay eo am'ireo mpanolontsaina izany. Efa ity fifidianana ity tena misy an'izao ngeza be satria fifidianana etoan'ny fifidianana ho avy eo de fifidianana sénatorial zany na fifidianana loholona, satria moa grands électeurs na mpifidy vavety mpifidy amin'ny fifidianana loholona. Tamin'ny taona 2020 dia nanahirana ihany ny fifidianana loholona ho an'ny teto Madagasikara satria tsy ampy zany ireo vondrona mpifidy hifidy zay holoholo Madagasikara. Satria raha nampiasaina ny lalàna tamin'ny 2024 dia ny collège électoral tamin'izany de ireo mpanolontsaina munisipaly na communal sy ny ben'ny tanàna ihany, fa tokony zany hisy ny fanavaozana indray am'ireo collège électoral. Tamin'ny 2015 zany na 2024 nety ireo collège électoral nareo ireo mpifidy vavety zany zay nifidy tamin'izany fotoanandro izany, fa efa nisy ny fahamoahana lalàna samihafa ny amin'ny hoe tsy ireny mpifidy vavety ireny no tokony hiarika intsony ny fifidianana taty amin'ny 2024 zany fa tokony efa atao anatin'izay ireo mpifidy vavety hafa tahakan'izany solombavam-bahoaka na ihany koa ny eo anivon'ny faritra sy ny sisa moa zany eo anivon'ny faritra zany tena voaresaka am'izay, fa tsy nahavita nametraka an'izay ihany koa moa zany lay fitondram-panjakana amin'ny akapobeany de nandeha rery tamin'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Fa am'ty zany ny loholona ao aoriana zany rehefa tapitra amin'ny mandahany de ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina anisany efa mpifidy vavety amin'ny fifidianana loholona. De zay le tiako tenenina hoe isy ny anjeu ngeza be na misy ny hodidin'ny ahadevitra ny kilalao anady samihafa zany amina raharaha-mpifidianana goavambe de ny élection sénatoriale zany ao aoriana kely eo, ka ny endrik'ireo tompon'andraikitra communal, ben'ny tanàna sy mpanolontsaina zany eo ireo olom-boafidy ireo zany no ho mpifidy vavety hametraka an'izay oloholona rehefa avy eo zany. De misy anjeu ngeza be zay satria samy miketriketrika an'izay avokoa, indrindra ireo mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana ka manao zay ahazahoana am'izay maro anisa zay. Tsy le hoe ny ahazahoana n'ilay ben'ny tanàna sy mpanolontsaina zany mba tena hanao fampandrosoana rehefa tena mijeritsika satria efa teo izy ireo.
ary efa nanandraikitra izy ireo ho resahantsika ave ohatra ny teto-Antananarivo renivohitra, ho resahantsika ave ohatra any amin'ireo commune rurale maro samihafa sy commune urbaine maro samihafa izay mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana ary lokon'ny fitondram-panjakana nahalaina an'izy ireo fa tsy ahitana taratra mihitsy zany amin'ny hoe tena nisy asany songadina, tena niteraka fahampandrosoana ary tena niteraka fiovanana fanovana tao amin'ny commune izay hoe lany sy miaradia amin'ny fitondram-panjakana amin'ny lokon'ny volomboasary reo tompon'andraikitra communal samihafa izany. Eo ihany iny izay mety hoe apetraka ho anisan'ireo azona maro anisa de mba handamindamina hanerinery am'izay mety hoe baiko ny fitondram-panjakana foibe amin'ny ankapobeny zany ka tokony arahany eny anivon'ny vonim-boakaparitra itsinjaram-pahafanana ny collectivité territoriale décentralisée satria ny CTD moa zany ny commune ny faritra ary ny faritany de ampiasaina zany amina fitaovana politika fotsiny ihany ireny tompon'andraikitra olom-boafidy izay niara-dita amin'ny fitondram-panjakana ireny fa tsy napetraka zany ho pôle de développement na hoe tena ho force de développement zany hoe ho tena ho mpitarika amin'ny fampandrosoana sy anisan' zany ho tanjaka ny fampandrosoana tsy natao zany ary tsy de tena nomena vahana am'izany zany ny teny anivon'ny commune raha ho an'ny mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana fa rehefa misy ny filana politika ho an'ilay mpitondra fanjakana ho anna fitsidiana samihafa ana fifidianana filohan'ny repoblika fifidianana solombavamboaka de ny ilaina zany reny olom-boafidy eny anivon'ny commune ireny. Zay zany like sary tsy le nahazatra n'le fitondram-panjakana hatramin'izay fa eo ihany araky ny nambarantsika zany de hoe any amin'ny fifidianana loholona Madagasikara zany tena ampiasaina be mihitsy ny fahazoany izy reto an'izay hoe maro anisa zay. Eo ny tokony hampamailo ny rehetra zany satria inona moa tsy efa eo am-pelatana n'ilay fitondram-panjakana amin'ny fitaovana araky ny androm-panjakana ny resantsika azy ny filohan'ny repoblika azy avokoa mpikambana anivon'ny gouvernement ary tsy nanao ouverture le fitondram-panjakana tamin'ny fametrahana an'ireo membre ny gouvernement izany ny diny le trano na ahafahan'izy ireo ny amin'ny hoe izahay ihany no mandamina ny raharaham-panjakana, izahay ihany sy ny namana ihany no mitondra n'ilay fanjakana satria azy ireo ny filohan'ny repoblika, azy ireo ny anivon'ny présidence dia izy ireo zany nametraka n'ilay mpikambana anivon'ny gouvernement, ny gouvernement misy ny prime ministre ary misy ministre zany azon'izy ireo ihany koa ny akamarony ny maro anisy amin'ny anteny meram-pirenena de zao kinendro zao indray zany ny ahazahoana an'ilay eny anivon'ny commune eny. Ny lolo Madagasikara moa zany eo anivon'ny anteny meran-dolona dia amin'ny 20 mpikambanao zany amin'ny akabiany dia saika azy ireo avokoa zany manodidina an'izay 9 na mihoatra kely zay 17 eo zany. Zany hoe ny maro anisa amin'ny fitondram-panjakana zany akoatran'ireo olom-boafidy olom-boatendry samihafa madinidinika zany dia mpiaradia amin'le fitondram-panjakana avokoa saingy tsy hain'izy ireo zany ny amin'ny hoe ahoana no ahafahantsika miasa miaraka amin'reto maro anisa reto, ahoana no ahafahantsika manetsika an'reto androm-panjakana maro anisa nanantsika reto ka hiteraka fampandrosoana mandeha makany amin'ilay commune sy makany amin'ilay district na makany amin'ilay faritra izany de mba ho taratra sy hita mivaingana ny amin'ny hoe tena niasa le fitondram-panjakana, tena nisy vokatra nentin'ilay fitondram-panjakana nakaty amintsika satria manana maro anisa marina le fitondram-panjakana. Fa ohatra ny fitondrana miafiafy zany ny fitondrana hitantsika amin'izao fotoana izao, ohatra ny fitondram-panjakana tsy tapa-kevitra ny amin'ny hoe tsy azo ny fahefana rehetra ka mbola tsy manana an'izay toky zay tena hoe ahafahana zany tena hitondra n'le firenena araky ny tokony izy zany hoe le fitondram-panjakana tsy sura fa manana maro anisa zany hoe mety montage na maro anisa na bricolage na maro anisa kombomboatrana maro anisa angamba ave no tsaron'izy ireo na tsapan'izy ireo misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Le fitondram-panjakana ohatrin'ny hoe mbola mizere crise zany fa tsy mizere amina hoe tena efa ao anatina régime ara-dalàna araky ny tena hoe misy androm-panjakana misy an'izy ireo régime zay nandalo tamina sedra samihafa ka natao zay nandresen'izy ireo zany. Ohatrany tsy zay zany zava-misy amin'izao fotoana izao fa ohatrany hoe fitondram-panjakana zay tsy mahatoky tena fitondram-panjakana izay mbola tena hoe voavy nanao fanonganam-panjakana omaly de mbola matahotra reconnaissance fitondram-panjakana zay voavy nanao am'izay mety hoe
endrika fandrobana araka ny tokony izy na voavy ny atrika ady atranona voavy nisy firenena nanafika de mbola mikavivy mbola tsy sa mandray fanapahan-kevitra lehibe am'izay fanapahan-kevitra ho raisina zany ny sarina fitondram-panjakana misy am'izao fotoana zao. De tsy mahagaga atsika zany raha ohatra ka tsy mety mahita fanapahan-kevitra mazava ho raisina lay mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao satria de mbola mikavivy mbola tsy mahatoky mpiara-miasa aminy mbola tsy manana olona tena hoe apetraka ao anatin'izay ekipa hiaraka hitondra makany an'le hoe Madagasikara tsy mety mandroso zay, tsy maintsy mandroso hoe azafady fa efa tonga de le valin'lay tsy maintsy mandroso tsy mety mandroso ny tao an-tsaiko voalohany fa mialatsiny amintsika zany. Zay zany le endriky le fitondram-panjakana misy am'izao fotoana zao, fitondram-panjakana tsy mahatoky tena, fitondram-panjakana tsy manana vahaolana, fitondram-panjakana mitsapatsapa, fitondram-panjakana mbola ao anatin'izay hoe fieritreretana fa tsy manana mpiara-miasay ary rehefa diniana de zay tokoa ny zava-misy am'izao fotoana zao. De mitarika olana marobe mihitsiny tsy any etapiny any amin'izy ireo zay miara-mitantana ny firenena fa hatraty ambany aty any am'ireo sokajin'olona zay tena marefo, sokajin'olona zay tena mila fiahiana mila fikarakarana de tsy hitan'le fitondram-panjakana zany, tsy haina ny zavatra tokony atao am'ireo olon'ireo ary tsy fantany amin'ny hoe inona no filànana besoin n'ireo olona reo satria hoy tsy mahatoky tena le fitondram-panjakana, mitsapatsapa le fitondram-panjakana mbola ao anatin'na hoe tantakiny hoe mitantana krizy zay no heveran'le fitondram-panjakana, le fitondram-panjakana manao gestion de crise fa tsy manao gestion na administration publique, manao gestion na vahoaka zay miandry ny solution entin'le fitondram-panjakana. Hitantsika tsara mihitsy ny fidinana nataon'ny filohan'ny repoblika tany Ambohimanambola rehefa niresaka momba n'lay jirama zany satria hoe dia sahirana ny jirama eo amin'ny resaka délestage eo amina resaka rano de nataona oraka mihitsy lay fitsidiana nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'izany fotoana andrany fidinana ifotiny tsy mivoaka raha tsy mahita fikaroham-bahaolana ary dia nisy ny vahaolana natolotra saingy lalaovon'ireo mpisehatra amin'ny tambajotra sosialy sy eny ambavan'ny olom-pirenena am'izao fotoana zao ny fidinana ifotiny de lasa kivazivazy lasa kianiany ary lasa fanesoana ho an'ny olom-pirenena ny amin'ny hoe mbola any foana ve efa mifiry zao miverina indray ny délestage sy ny amin'ny hoe sao de mbola tokony hiverina hidina ifotiny ny sasany moa zany de miteny amin'ilay hoe sao de tsy mety tony le midina ifotiny fa miakatra ifotiny indray satria tsy nahavaolana zany. Isika moa rehefa nahita n'lay fihetsiketsehan'le filohan'ny repoblika de hoy isika tsy andeha lavitra iny, ny antony mahatonga atsika ny teny an'izany de tsotra fotsiny amin'ny hoe raha amina trangan-javatra misy tahaka izao mbola misy reo ambaratonga mpahefana samihafa zay tokony nandray andraikitra momba n'le jirama raha amin'ny lafiny serasera ny resahantsika sy amin'ny lafiny adihevitra politika ho an'lay toerana misy an'ilay filohan'ny repoblika zany dia tsy tokony lay filohan'ny repoblika no mitsoraka avy hatrany na mahaolana izy moa ohatrohatry ny foana izy tany amin'ny Covid-19 de izy mihitsy no niteny fa zarazara raha hita le prime ministre lehibe ny gouvernement tsy mitovy ny zava-misy tany am-Pitandramasina ohatry ny tao Frantsa ohatra matetika ministeran'ny atanina ministry ny atanina ministry ny fahasalamana na ny prime ministre maneho hevitra rehefa somary goavana ny adihevitra tsy maintsy akana fanapahan-kevitra na fanambarana lehibe zay vao miteny le filohan'ny repoblika fa ny teto Madagasikara moa zany de isa-tapa-bolana le filohan'ny repoblika ny teny de mahita karazana fihetsiketsehana maro mitokana an'le la deuxième mitokana an'lay resaka mpanao an'le fanafody momba ny Artemisia de mametraka amin'lay centre opérationnel Covid-19 na ny CCO de centre de commandement opérationnel zay ny tena marina moa zany nametraka CCO samihafa mizara an'le concentrateur d'oxygène mitondra an'le fanafody mandray fanafody eny Ivato de efa na le filohan'ny repoblika zany de hozy izy ny olona mora tratra ao anatina communication raha ohatra ka le filoham-pirenena tsy mahay mametraka an'ireo ambaratonga mpahefana rehetra zany fa tokony any amina fisehoana lehibe zay vao misy filoham-pirenena fa ny antsika moa tsy ohatran'izany fa tiany ho azo sy tiany hisehoana daholo ny zavatra rehetrarehetra ho an'ny teto Madagasikara de io zava-misy amin'ny jirama io mbola misy ministry ny angovo mbola misy ministry ny rano raha ohatra ka hoe olona ny jirama no misy teto Madagasikara
ary rehefa tsy voavahan'ilay ministera roa angovo sy ny rano dia misy indray zany lay prime ministre lehibe ny gouvernemanta fa rehefa tsy voavahan'le prime ministre mihitsiny niaraka tamin'ilay ministra ato anatin'le gouvernementany zay vao heverina fa tokony isy filohan'ny repoblika zany amahazy fa lasa aloha le filohan'ny repoblika asa noho ny hoe famonoana afo sahiran-tsaina satria nitety fokontany ny grevy momba n'le délestage sy le rano efa tena sorena le vahoaka malagasy efa tena leo efa mitabataba ary efa tafiditra amina fifandomana samy hafa aza eny anivon'ny fokontany eny dia tsy maintsy niditra namono afo le filohan'ny repoblika zany ampangina n'le raharaha de lasa izy ny nandeha ole de tokony hoe misy tompona ndraiky eo anivon'ny gouvernemanta amin'ny alalan'ireo ministra amin'ny alalan'ireo prime ministre zany amin'ny alalan'ny prime ministre fa tsy hoe ireo satria prime ministre ray ihany de zao zany sahirana zany le filohan'ny repoblika raha mijery ny sarety ivelantsika amin'ny endriky ny serasera aloha voalohany indrindra sy amin'ny endriky ny raharaha ara-politika satria efa tonga le fihetseham-bahoaka sy am-pokotany zava-misy am'izao fotoana zao de sahirana le filohan'ny repoblika satria efa nilaza fa hidiny fotony ary tsy maintsy ahita vahaolana ho an'ny jirama kanefa tsy mety mahita vahaolana am'izao fotoana zao mba miezaka mikaroka vaovao ihany tsika any ambadibadika any hoe inona marina ny zava-misy momba ny jirama io izy mipiasa ny jirama zay mba miresatresaka amintsika any ambadika any tsy tafavoakany zany amin'io fomba hitondrany izy ireo amin'io fa le filohan'ny repoblika mihitsiny neveriny zany ho an'ireo teknisianina mahay ny tontolon'ny jirama mahafantatra ny zavatra iainina am'izao fotoana zao fa anisany lesoka zany eo amin'ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra sy eo amin'ireo nametrahana an'ireo tompona andraikitra samy hafa nanomboka taty amin'ny taona 2024 tam'izay nanodinina ny orinasa jirama zay amin'ny akapobeany costa hitandreo teknisianina satria misy zavatra zay midepase ihany ho an'ny mpiasa sy ny teknisianina eo anivon'ny jirama amin'ny décision na fanapahan-kevitra raisina zay tsy maintsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana zany ohatra misy gropy tokony alefa tsy afaka mandray fanapahan-kevitra manokana am'zany ny orinasa jirama fa tsy maintsy misy fanapahan-kevitra raha manapaka amin'ny fitondram-panjakana zany am'ireo endriky ny fandaniana samy hafa sy ireo mety ho famatsiana samy hafa amin'ny orinasa jirama tsy vita ny tompona ndraikitra irery eo amin'ny jirama zany fa tsy maintsy misy fitondram-panjakana zany eo amin'ireo fifanarahana samy hafa miaraka amin'ireo orinasa vavety ahafahana manavitra amin'ny jirama na miaraka amin'ireo firenena vavety zay mety hamatsy vola ahafahana manodina ny jirama manao fanarenana dia tsy vita mipiasa ny jirama sy ny teknisian'ny jirama fa tsy maintsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana zany ary ny fitondram-panjakana tarafiny eto dia manomboka an'le filohan'ny repoblika zany le zava-misy am'izao fotoana zao dikan'izay zany tsy afaka ilaza mihitsy ny rehetra ny amin'ny hoe de alefaso any an-damoso mipiasa ny jirama daholo ny tsy fahombiazana am'izao fotoana zao ny rihatra rehetrarehetra ndao tonga dia ataovy ao an-damoso n'ilay teknisian'ny jirama sy ireo mpiasa amanarivo manodina an'izany orinasa zany tsy azo atao zany manahirana zany satria misy eo fanapahan-kevitra tandrifen'izy ireo eo amin'ny direction midiny zany fa misy ny fanapahan-kevitra lehibe maro samy hafa zay efa mihoatra amin'ny fahafahan'izy ireo mandray fanapahan-kevitra de tsy maintsy amin'ny fitondram-panjakana satria orinasam-bahoaka orinasam-panjakana ny jirama de tsy afaka hiteny zany aminy hoe de tena mampijaly vahoaka ny jirama tena tsy miraraha n'le vahoaka malagasy ny jirama tena mpandainga le jirama tena misy karazany olona maro be mety hoe manao sabotazy satria mivoivoizina indray moa zany resaka zany rehefa tsy afaka tsony manko ry zareo de voizina foana le hoe misy mpisopatra misy am'izay hoe manao zavatra zay mety hoe mahatezitra ny vahoaka zany tsy voatery izany zava-misy amin'ny akapobeany satria efa manao ny resaka rehetrarehetra hahafahana ane mba mitazona ny aina mba hampandeha kely ihany ny jery sy rano amina tokantrano samy hafa le mpiasa ny jirama fa tsy hafa manoatra mihitsy am'izao fotoana zao le teknisianina zay tena manao ny asa ny tiako tenenina eto fa za tsy miresaka direction mbola tantara hafa indray raha miresaka direction ako direction manomboka amin'ny directeur général zany zay vahiny moa zany mitantana am'izao fotoana zao fa inona moa tsy efa natao teo nanendrinendry olona arak'izay tia sy mampety sy akaiky azy le fitondram-panjakana rehefa tsy nety indray zany
napiditra karazan'olona tao anatiny conseil d'administration tao farany ary moa reny olo reny nirotsaka hovidiana fa solom-bava-moaka ny sasany any am-ponja am'izao fotoana izao, ny sasany dia mivezivezy amina ady-hevitra eny anivona raharaham-pitsarana. Zany ny zava-misy eo amin'ny Tsirama. De tonga hatramin'ny fanendrena an'ilay vahiny ary tsabahan'ireo mpiara-miombonano ka Madagasikara fitantanana ny Tsirama. Mananana ny fahaleovan-tenany nge zany Tsirama zany tany aloha tany, na tamin'ny andron'ny président Didier Ratsiraka na président Zafy na président Marc Ravalomanana, de nanana ny fahaleovan-tenany, nanana ny ambom-bavany zany, ary mba anisan'ny orinasa zay mba nireriava malagasy, ary ho an'izay nianatra zany tany amin'ny tontolon'ny rano, tany amin'ny tontolon'ny resaka herinaratra, de mba fiera iry nanao hoe mba ho mpiasa ny Tsirama, cadre ny Tsirama, teknisianina ny Tsirama. Fa zao eny anivon'ny fiarahamonina eny menamenatra mihitsy no miteny hoe ao amin'ny Tsirama, satria voatondron'olona molotra, tsy mahafa-potsolo ny vokatra omeny ny Tsirama, fa ngatongatonga fotsiny tam'izao ny fahampitehan'ny orinasa Tsirama raha tsy nisy ny zava-toza tamin'ny fanonganam-panjakana 2024. Zany daholo nge no mitarika amin'ny fahampitehan'ny orinasa Tsirama io am'izao fotoana izao. Nakaiza sy iza no nanao be fandroaka ny ambom-bava ny Tsirama. Nanahoana ny fomba nitantanana an'ireo groupe zay afaka tsara na ody mpiasa, ary ireo mpiasa dia na afaka tsara mihitsy ny vidy an'ireo pièces raha misy ny fahasimban'ireny groupe samihafa ireny. Fa am'izao fotoana izao tsy izay intsony ny zava-misy eo anivon'ny orinasa Tsirama. Nefa eny am-pelantanan'ny mpandraraha hafa ny resaka groupe électrogène amin'ny Tsirama. Na direction-ny approvisionnement mahagaga sy mahavariana azy ny hoe maninona misy Tsirama sopy am'izao fotoana izao. Nefa nananany teo anivon'ny Tsirama avokoa ireo fitaovana maro samihafa, ary nanana karazana direction afaka nanodina am'izany orinasam-panjakana zany. Fa maninona ny tsy maintsy rasiana io Tsirama sopy io? Trano io zany nofaina am'izany, fournisseur sy mpandraraha iza no nomena an'izany marché zany, fitaovana iza no amidy am'izany, ohatrinona am'izany makany amin'ny Tsirama, ohatrinona am'izany makany amina mpandraraha maro samihafa. Ilaina eny mahafantatra an'izany. Ohatrin'ilay commune n'Antananarivo renivohitra ihany, tsy maintsy rasiana ny SMGD io ve tao amin'ny commune, de lasa n'le SMGD ny 300 am'ireo rehetra samihafa zay alaina tokony handeha makany amin'ny commune. Araky ny fitantana raketra zany, volam-panjakana zany tsy mety zany, tsy tokony misy karazana orinasa hafa anao recouvrement akoatra an'ireo personnel eo anivon'ny commune zay miandraikitra momba ny tontolo ketra izany. Poay, ohatr'izay le Tsirama. Manangana orinasa SMGD le teo anivon'ny commune teo aloha, de misy vola miditra amin'izy ireo aty ambadika, de misy administrateur, misy conseil d'administration samihafa, de mamoaka lalàna sy ny sisa kely eo ny 300 makaty amin'ny commune sy ny sisa, ny ambiny makany amin'ilay orinasa. Sahirana, tsy afaka manao investissement, tsy afaka manao développement, ary tsy afaka mitsinjo amin'ilay lafiny maha-olona ao anatin'ny commune urbaine n'Antananarivo intsony ireo mpitatana, satria misy apaham-bola tokony miditra tao anatin'ilay commune, lasa mivily lalakafa. De zay le orinasa Tsirama. Tsy mahaleo sara ny vidiny raha ny vola miditra isam-bolana zarazara raha mahavita ny karaha mampiasa. Manona ny dépense rehetrarehetra, zay tsy maintsy aloha eo anivon'izany orinasa Tsirama zany. De io hitantsika io ny fahavoazana, miara ny fahafankihoany rehetra, miara sahirana ny rehetra, de miteraka fahampitehana ho an'ny orinasa madinika, miteraka fahavoazana ho an'ny isa-tokantrano zay mila herinaratra sy rano zany. Ary zany no mitambatra lasa fahasorenana mitambatra, lasa fitokonana, ary lasa fanomban-javatra, ranon-javatra nyseho teny amin'ny 80 hectara. Satria misy fahasorenana tafahoatra ao anatin'ny olom-pirenena, zay mba hiantsoana ihany amin'ny hoe makajio sy arovo tompoko
fanana ny ombonana. Aza de masika loatra, marina fa teny efa leo sika, marina fa teny efa tserany aina, tsy azo ekely, tsy mety zao zava-misy zao. Indrindrandrindra moa mahita an'le hoe tsy maintsy misy foana ny herim-pamoretana samihafa, de lasa misy fifandonana le izy, lasa tsy mivoaka tsony lay endriky le zo, le droit lay olom-pirenena citoyen. De tao anatin'ny volana vitsivitsy izay lasa mifandona isakarivo isakalina le vahoaka sy le mpitandro ny filaminana. Iza nefa mahazo tombotsoa an'izany? Fournisseur-ny jirama ihany zay tsy maintsy pehena isam-bolana am'ireo facture be, na ofana groupe électrogène, na ofana gasoil sy filoro, na ofana trano sy fitaovana maro samihafa, zay no matavy, izay no milalao miliara. Fa ho an'ilay orinasa jirama, banque groupe, ho an'ilay vahoaka zay tokony nahazo fanjifana ara-dalàna, ary reo orinasa zay mampiasa ny herinaratra ny jirama dia fahafankihoany tanteraka am'izao fotoana izao, de betsaka amin'ny hidy, betsaka amin'ny voaterinandroka piasa, tsy afaka manohy ny asany ara-dalàna intsony. De mitombo andalana isam-pokotany reo fihetsehana maro samihafa. De nomaly ray zany, andramo manala, manaritsoa, tetezany be kiraro iny, de tonga hatrany fitambem-polo hektara, dia 67 hektara tsy mitaty, tonga hatrany Akady fotsy, tonga hatrany Pasapito, nanisana tany ny fihetsehana. Rehefa avy nanao ny azy, ny manodidina an'Ambohimanarina, ny Tanitosy, ny teny Ambondrona, ny teny Anjanahary, maro be reo fokotany zany zay efa nanaitra, ary tsy mahazaka am'izay hoe tsy fahazona jiro sany, satria izany no miteraka fahafahan'ny olona miaina ara-dalàna sy mandeha tena mizotra makany anatin'izay hoe fanatanterahana ny asa andavanandro zay sy ny fianaran'izay, kanefa tsy misy ara le jiro sy rano. Ahoana nahafahana miaina sy miasa amin'ny alalan'ny jiro? Zara raha misy adiny 4 isan'andro. Ny ahafahana miaina ao anatin'izay hoe zara raha misy rano 2 bidon, ampiasain'ny olona 5 na 9 trano isan'andro. 2 bidon, bidon ray 20 litres, bidon jaune. 40 litres zany no tsitsitsina anodinana tokantrano ray ao anatin'ny 420 ora. Mbola possible ve? Mbola fiainana ve zao zava-misy zao? Tsy fantatro aloha. Izany ny afaka miteny fa azo ataon'ny mpivady ny mandro amin'ny rano ray zinga? Tsy fantatro. Raha mety any mpitondra fanjakana zany, de ndao raha atao hoe mety aty amin'ny vahoaka zany. Fa ny azoko antoka de zao, tsisy mpitondra fanjakana any am'izay toerana misy azy ka eritreritra ny amin'ny rano ray zinga de ampy androny mpivady. Na ho an'ny vehivavy ary zany tsy ampy, na ho an'ny lehilahy zany tsy ampy, ary na hampandrona zaza zany tsy ampy. Fa voatery miafy le vahoaka malagasy. Zany amin'ny zavatra reny ny vo fiarahamonina e. Mizere an'le 40 litres, le droit, lasa droit manko zao sisa le izy. Le zo tena tokony azo rano, agogo, arak'izay tokony ho azo, lasa ohatrin'ny 40 litatra sisa, bidon 2. Misy mahatsara vitana mahazo bidon 3 am'le vidiny 50. Fa misy koa nefa zany tsy maintsy manao famatsim-bola manokana, investissement anatin'ny tokantranony, de voatery mampitombo fandaniana. Ahoana reo olona mieritreretantsika an'izany? Misy mivarotra 10, 20, 3 eny amin'ny bidon, kakabe nahita tamin'ny tambazotra sosialy sy tamin'ny gazety zay ny amin'ny hoe misy tonga hatrany amin'ny 5,000 bidon jaune. De zay le tiniko hoe mba fiainana inona loatra ny fiainana ihany amin'le malagasy am'izao fotoana izao. De raha mba miteny, raha mba mampiseho an'ilay fahasorenana, raha mba mitabataba, raha mba mikika, vonjeo, tsy rariny, tsy azo ekeny zao le vahoaka malagasy, de arangaranga le basy. Asese melo lalana eo le mpitandro filaminana. Io moa zany de te hiteny antsika hoe io nge misy limitiny e. Aza mieritreritra mihitsy fa mety
ny fanapahan-kevitra raisinareo rehefa manitsika mpitandro filaminana, reny koa zana-bahoaka, reny koa avy amin'ny vahoaka, mba mahatsiary fangirifirina ihany koa rehetra saingy tratra mibaiko fa io a misy limitiny. Tsy mbola nisy naharesy vahoaka zany teto ambonin'ny tany na tamin'ny firenena taiza na firenena taiza. Ny jadona misy, ny fanapiretana misy, ny fangejana misy, ny fandrahonana misy, ny fanamboarana dosie misy, ny fanagadrana misy, fa ny fitroarana tsy faneken-javatra teraka foana zany rehefa be loatra ary rehefa tsy zaka ao anatin'izay hoe mihoatra amin'ny fefy ary be loatra ny kapoaka mangidy ampinomana n'ilay olombelona na lay fiarahamonina any amin'izay misy azy any. Birmanie nge ny hevitra azo tena manana amin'ny maizy azy ny jainte fitondrana miaramila. Nanao ny ezaka rehetra ry Aung San Suu Kyi, nanao ny ezaka rehetrarehetra teo amin'ny setrotraisam-pirenena amin'ny mpiaro ny zon'olombelona, nanao ny ezaka rehetrarehetra reo moanina fa tampoka tsy lapozina ny ary anyroatra ohatra ny nisy herin'ny teny zany vita tanteraka rodana ny fitondrana miaramila jainte zay nampijaly ampolo taona maro tao Birmanie. Ary neverina mihitsy hoe tsisy afaka maneho hevitra, tsy misy afaka zany mba hoe mba andeha hivorivory any amina hôtel samy hafa zany, tsisy afaka maneho hevitra ara-dalàna amin'ny alalan'ny antso atarby fa tratran'ny ekoto. Tamin'ny Birmanie nisy an'izany. Ary tsy afaka tena miaritra kongresy ara-dalàna ary amin'ny mpanao politika, ny antoko politika, fa mila fantatry ilay mpitondra jadona miaramila ny aminy hoe etaty inona ny fanambarana tianareo atao. Fa zay ny tiako tenenina hoe tampoka tsy napozina nisy revolution poka de tsy voatazona tsony de niongana ilay fitondrana miaramila, de fitondrana siviliny teo de mbola nisy fanonganana indray nataon'ilay fitondrana miaramila de ohatra zany hatrany hatrany tany amin'ny firenena rehetra matanjaka ny herim-bahoaka io zany tsy maintsy mitady lalan-kivoana foana ohatra ny rano-tsavony piretina amin'ny tanana ny vahoaka. Rehefa piretinao mafy amin'ny tanana ny rano-tsavony mahita iry-kivoana foana io ary ahafahana zany mamaha ilay tanana mamoritra de mivay io tanana mamoritra io de miraraka maka toerana ny rano-tsavony. Zany ny zava-misy ka sao de hisy eritreritra ny aminy hoe efa voafatotra iny tongon'le vahoaka tsy afaka mandeha, le tanany tsy afaka manondro, tsy afaka mihetsika, le vavany tsy afaka miteny, le masony tsy afaka mahita, le tsofony tsy afaka andre. Dikan'izay ampy ho antsika fahefana rehetrarehetra fefa tsy manan-kaletsony reo, reraky reo tsia. Ny zavatra miseho tao anatin'ny andro vitsivitsy izay sy ny endriky ny fihenjanana ny fanehoan-kevitra samy hafa any amin'ireny fitokonana isam-pokotany reny, ny feo mivoaka tsy ny amin'ny hoe mila rano zahay, mila jiro zahay, fa efa miresaka ny amin'ny hoe miala zany ny feo mandeha isam-pokotany amin'izao fotoana izao de misy olona voatonona amin'izany. Zay le tiako tenenina hoe aza de fatra mpilalao foana ary aza mieritreritra fa rehefa mampiasa ny mpamoretana, rehefa manao fangejana de ahomby foana zany. Tsia mba manara maso ny zava-misy ara-politika sy ara-tantara manerina an'izao tontolo izao de maka lesona. Etsika moa de zay ihany. Ny fanadihadiana entitsika de mifototra amin'ny lalàna sy ny tantara basé amin'ny lalàna sy ny tantara. Zay ny fanadihadiana entiko amintsika io de manipy-tenitsika fa fantatra fa sahirana nareo tsy mahita vahaolana nareo ary fantatra fa efa miady an-trano nareo na le pomban'le fitondrana teo aloha azany efa tsy manao hevitra tsony anaty Facebook. Za tsy te hatonina anaran'olona isaky mihetsika misy olelaka mahanoratra
manoana n'le fitondram-panjakana, manompa mihitsy an'le mpanohatra, lazaina fa tozoro afara, lazaina fa mitady anakorotana amin'ny mpanohatra, lazaina fa mivoy vavao tsy marina, mivoy tsao, sisisa sy ny sisa. Ankivare ay tsy zavatra nambarina ny fanoherina hatramin'izay ty, efa fanombanana ny amin'ny hoe raha tsy manitsy ny lalanareo ianareo hoe mpitondra fanjakana hivarina kady, io ny zava-misy amin'izao fotoana izao, mivarina kady le firenena. Efa maro be tsy hita sy tsy maneho hevitra ntsony an'ireo mpanaradia le fitondram-panjakana. Zarazara raha mahita ray sy roa ianao sisa mba sa tena mijoro miaro an'le fitondram-panjakana. Sasan'izany ara-moa zany tonga de manitsy mihitsy ny am'le filohan'ny repoblika, le olona le tena mpanohana mafy, le mpiady amin'ny mpanohatra, fa tena mitena tsy izy zao tsy rariny zao. De manoratra teny frantsay mihitsy ny sasany sy ny rehetrarehetra. Ka zay le tiako tenenina hoe zany ny zava-misy, ara-tantara zany. Tsy azo hitompo tenena fatratra amin'ny fitondram-panjakana sy ny fahefana, fa tsy maintsy rava eo an-tanany io rehefa tsy hainao ny mampiasa sy mitantana azy araka ny tokony izy. Tsy hoe isika no manery an'izany ho tonga amin'izany adihevitra zany, fa ara-tantara zany no fomba fiainana ara-politika sy ara-pahefana teto ambonin'ny tany. Dia anjaran'le mpitondra fanjakana mba mitsakotsako ihany. Ho tohizana amin'izao ve io lalana io? Dia atao ve re? Raha zay mety aminareo. Aetseo daholo ny hery rehetrarehetra. Sambory daholo zay maneho hevitra. Ampitahory dossier daholo. Resao cybercriminalité sy ny sisa daholo zay mba samy joro amin'izao fotoana izao. Raha zay ny heverinareo fa ahafahana mitazona an'le fahefana ka tsy ahafahana izaniza mihetsika sy miteny satria mety matahotra amin'izany fomba mampanao zany. Fa amin'ny andro ray averiko tsisy maharesy sy mahatosika ny herim-bahoaka. Ary ny phénomène mandeha isam-pokotany amin'ny andro alina io no ahatsiarovana an'izany fomba fihetsehana maneran-tany zany. Atsiarovana hoy aho. Manao fifidianana ny Amerikanina androany. Izy amin'ny Donald Trump sy Kamala Harris nivoaka mpandresy ao anatin'ilay suffrage universel indirect, zany hoe misy les grands électeurs ny azy. Samy andry isika. Républicaine ny Donald Trump zany, démocrate ny Kamala Harris. Fa nisy combat goavana be nataon'ny vahoaka Amerikanina have a dream. Manofy aho. Ozy izy le tertinina tamin'izany. Fa mboatra zao le Amerika ny original. De misy nevitra azy hoe adala mitapy angamba ty bany ty. Fa azon'ilay Amerikanina toerana goavame indrindra eo amina première puissance mondiale. Azon'ilay Amerikanina toerana goavame indrindra na ahafahana nampitsimbadika ny amin'ny hoe possible isy mainty hoditra hitatana fanjakana. De zay le tiantsika tenenina. Tsy hoe mifarany eo akory ny ady ho an'ny vahoaka malagasy rehefa nidina tsy afa-mihetsika amin'ny fitakiana délestage. Tsy hoe mifarany eo akory ny ady ho an'ny vahoaka malagasy rehefa tsy afaka miteny izy amin'ny olana arak'asa misy azy. Tsy hoe tapitra tsy eo akory ny ady ho an'ny vahoaka malagasy rehefa tsy nampitomboana ny karamana ka voatery misy dépense amin'ny vidin'ny rano vaovao isa-tokantrano isam-bolana. Tsy latsaky ny ray etsy 100 000 ariary ny dépense amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao isa-tokantrano any vidin-drano. Nde ataontsika hoe tsy maintsy mila roa bidon isan'andro. 2 000 ariary fois 2, 4 000 ariary. 4 000 ariary fois 30. 30 andro ny volan-draika. 4 fois 3, 4 fois 3, 3, 3 fois 4, 12, 120 000 ariary. Karaha man'le vahoaka nefa tsy akarinao. Le vidim-piainana nefa mialafo. De tsisy afaka micomprendre amin'izany ve? Efa tena famonom-bahoaka zao zava-misy zao. Fanaovana tsinitsinina vahoaka zao zava-misy zao. De averiko ny fanontaniako, fiainana inona zao fiainana iainan'ny malagasy zao? Fiainana mbola azo iainana ve zao? Tsy fantatro aloha.
na ohatran'izao iainantsika izay mijaly zao ny fiainan'ireo milaza fa mpitondra fanjakana zay manana statut manokana, manana ny avantage sy ny andamin'ny tena maro samihafa manokana. Fa ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny zay miresaka amintsika naiza de tsy misy tsy miteny mikaikaika fefa toroa ary tsy rariny loatso zava-misy io. Ka raha mbola misy mpitondra fanjakana eto, eno ny fieritreretana mba eno ihany zay antsoantson'ny olona fa aza mevy tena fa hoe anareo ny fahefana mety ny fomba hitazomanareo azy satria tsy afa-metsika tsy afaka mikofoka le vahoaka malagasy ary mandaitra ny fomba hampirorona le vahoaka malagasy naiza sehatra rehetrarehetra tsia misy farany io. Fa rehefa ela nanampiretana azy ny ranon-tsavony eo anaty tanana tsy maintsy mahita irikivany io ary mamaky ny tanana mamany tanana amela ny ranon-tsavony andeha. Zay ny zava-misy ka mba tongava saina fantatra fa sahirana nareo ary tsy anana vahaolana metry n'le vahaolana nidiny fotontsony koa nareo. Sina moa zany mbola vahaolana andrasana an'le fitondram-panjakana rehefa tsy nahavita ny jery lavitra na navision tamin'ilay barazy. Efa tenen'ny olona hoe mba andana mba manao profil ba mba jereo zany ka fa nanlesa ofoka sy olobe. Tonga ry atao masina fotsiny fitaovana tsy hay mampiditra an'le fitaovana eto Antananarivo na hodiana faniny zany satria mety misy voahelingelina am'zany ka hoe rasa aloha so de mbola tsy mety ny ampidirana zany tsy fantatro ia fa indraindray alam-panahy eritreritra an'izany hoe ay ve no nitondra anazy teto Madagasikara de tsy hay no napiditra anazy eto Antananarivo. Mahagaga ihany anie zany tsisy fiaramanidina tena afaka mahazaka an'le fitaovana mihitsy ve ny ambadika any tahaky nitondrana nylay fiaramanidina Goavambe lay groupe Goavambe teto Madagasikara. Mampametra panontaniana zany hoa hoe avy aiza lay fihetsika inina mampitarazoko an'le fomba fandraisana fanapahan-kevitra ka tsy ahafahana zany mamaha an'le olana. De rehefa mitarazoka le fanapahan-kevitra tsy voavaly le olana de ny vahoaka sy ny orinasam-bahoaka reo zay mba manao fa matsimbola kely manangana orinasa kely zay namporisihana hoe ianareo reny de ataovy formel am'izay le toeram-piasanareo, le tsena kelinareo, le gargote kelinareo, lay soudure kelinareo, lay poissonnerie kelinareo, lay multi service nareo. De misy an'le etra manantona vahoaka fa zao tsy afaka mandoa etra tsony le orinasa kely majinika. De hoe mihaina ny vola miditra amin'ny kitapo-molam-panjakana satria tsy misy sy tsy mihodina ara-dalàna reny orinasa kely madinika reny ka tsisy klianko. Raha herinaratra bazy ny zavatra rehetrarehetra tao tsy mihodina araka ny tokony izy vao tamin'ny maraina zao ny nare potika daholo le eskimo fa nampidiriny lay tranombarotra mba mahafinaritra any amin'ny faritra Varadrano any. Potika ny glasy ny eskimo ny rehetrarehetra de tsisy manonitra ny fahampitenako nga ny jirama afaka hanonitra an'izany nga ny fanjakana nanangana direction afaka manonitra an'ireny fahampitehany reny de samy miala zanako zay tsisy mirarahanao zany rehefa simba ny fitaovanao, rehefa simba ny zavatra varotanao de anjaranao no miantoka fa tsisy miraraha am'zany. Zany nge le zava-misy am'izao fotoana zao hoe ankahirizako ny vahoaka malagasy ary sofa misy an'ireo ray aman-dreny zay nanao hoe hika ny fahanafahana. Mba mieritreritra ihany reny ray aman-dreny reny hoe tena mba tokony ametraka ho zava-dehibe am'zany hoe firenena sy vahoaka zany le mpitondra fanjakana. Fa asa aloha voarain'izy ireo ve sa tsy voarain'izy ireny niafatra nataon'ireo ray aman-dreny reo. Fa tena manao an'le mokondoha mihitsy le fitondram-panjakana tena tsy miraraha de misy itejo hoe ka tsy miraraha ve tsy midiny fotony eny fa nakaiza le fanapahan-kevitra efa naomby sa tsy naomby le izy
Ary fa naninona ny tonga tamin'izao fahampitehan'izao le orinasam-bahoaka de zany daholo anisan'izany, satria ny hevitra azy ho tena mahay loatra, ny hevitra azy ho tena matsilo saina loatra, ny hevitra azy hoe tsinitsinona ny nataon'ireo teo aloha 20 taona lasa, fa rehefa tonga zay ny tena favori, zay ny tena superman, zay ny tena tompon'ny lakile sy ny messi, zay tsy vitanareo 20 ataonay anatin'ny 5 taona. Inona ny zava-misy fahampitehana misy amin'izao fotoana izao? Anagana parc solaire zay, ozinina panao solaire, ataonay daholo zao rehetrarehetra zao, zay ny teneninay tsy maintsy tanterahana. Aiza ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Petapetahan'olona anaram-bositra sisa ny sasany. Tany zavatra any anie zavatra mampalahelo e, tokony hampandiny tena, tokony hampatonga saina raha misy tondra fanjakana eto. De averiko ny fanontaniako, mbola fiainana ve zao hiaina mivoaka malagasy zao? Tsy miaina amin'ny jiro ara-dalàna, tsy misy rano ara-dalàna, tsy manana vola ahafahana manodina tokantrano ara-dalàna, tsy mahavidy entana ara-dalàna, tsy afaka mitsabo tena ara-dalàna, tsy afaka mianatra ara-dalàna, ary raha mianatra ara misedra olana samy hafa, tsy afaka hiantoka an'ireo fanatanterahana tota-taratasy samy hafa any amin'ny birao-mpanjakana, satria hiaran'ireo vola marobe sy ny resaka kolikoly. Raha mihodina ara-dalàna andeha etsika fitaterana, sady tratry ny amboteiazy no tsy azo antoka tsony ny lalana. De mipetraka fanontaniana, mbola fiainana ve zao hiaina mivoaka malagasy zao? Raha tsapanareo mpitondra fanjakana fa mafy le hiaina mivoaka malagasy, de manaovinareo profil bas, manetrenareo tena kandana mialatsiny avoaka malagasy. Ary rehefa tsy samy mialatsinareo fanapahan-kevitra lehibe, ary rehefa niteneniko foana zany hatramin'izay, tsy nitoeran'olona intelektuel amin'ny mametra-pialana, de mametra fialana. Azo raisiny ho fahambaraka, azo raisina mihitsy ho tahaka ny hoe resy zahay, tsia fa rehefa tsy vita le izy aza dongina sy tazomina tsony le fahefana, fa mitarika zavatra lavitra be amina fahampitehana. Zao zava-misy ainantsika zao ny fahampitehana, nateraka ilay fizirizirininareo tamina hevitra sy tamina fifikirana fahefana. De zao ny fahavoazan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ka kulturan'olona intelektuel mametra-pialana, nde mametra-pialana rehefa tsy mahavita tsony. Fahazam-pitehana le voaka. Aza entina andavaka efa milatsaka anaty lavaka, de mbola mangady lavaka foanareo, de efa lanina le lavaka, de mbola angadinareo foana le lavaka, de entinareo midina anatin'le lavaka le voaka malagasy, nareo nefa mahita tady akarana. Zay nge le kisarisary misy amin'izao fotoana izao. De mba aoka etsy tompoko, raha mba azo atao, raha mba azo atao tompoko, de mba todio no avy ny taranaka sy ty fireneny ty. Raha mbola mieritreritra fa ray aman-dreny ianareo mitoda sy mitantana firenena amin'izao fotoana izao. Zay ny fandarantsika, satria tokony misy vahiny moa zany tsika fa mahazo hafatra eo raikitra amin'ny fitohanan'ny embouteillage ny vahintsika amin'izao fotoana izao de tena mbola lavitra zany tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra nefitsika, satria lasa ho tery de tery ny fotoana ahafahantsika miaraka amin'ny vahintsika tsy mahazo tsy afaka manohy an'le fandarantsika intsony zany tsika raha ohatra ka hoe zao vao ampiditra an'le vahiny, satria tsy maintsy hitatra indray le fandarana rehefa avy eo dia somary mikorotana reo fandaram-potoana samy hafa, fa de ngamba rapitso ho ala amintsika mifandraisana ny vahiny. De ambarako tsara zany ho antsika ihany koa zany hoe Antananarivo renivohitra, betsaka ianareo ny efa manantona any amin'ny QG ny candidat Todjo Ravalomanana isaky ny boribory tany, ny manantona ery amin'ny QG central ihany koa zany ery à Belera zany, tsara de tsara zay fa avondrony Mandrakariva ny ery de apetrao Mandrakariva zany ilay vigilance na ilay fanaraha-maso zany ny am'izay mety ho tetaka samy hafa ny ambadimbadika any, ahafahana mandrokoloko mpifidy, ahafahana zany mbola hanana sasany mahay misy ka ikitikitika indray amina resaka tontolon'ny kilalao na alabato samy hafa, azo mena vahana amin'izany mihitsiny zay efa zatra mpanao an'izany. De samy tsika mailo apetrao tsara
ary avondrony tsara ny hery isam-pokotany zany amin'izay resaka vigilance na fahamailona izay eny anivon'ny fokotany samihafa, ary ao ny fihetsiky ny sasany raha manangonangona karaha-mpanondro karaha-mpifidianana, ary ao ny fihetsiky ny sasany raha mandeha mitsitokotoko hevitra amina resaka filoham-pokotany na amina olona zay verina feny anivo na birao fandatsaham-bato, tsy misy mikitikidika mpikambana anivon'ny birao fandatsaham-bato indray amin'izao fotoana izao. Arao reny dia zarao amin'ny tompona andraikitra tandrify antsika na ny solombavy-moka io na reo mpiara-miasa akaiky amin'ny kandida indrindra ho an'Antananarivo renivohitra. Torako izany ny anaovako tsipiteny ho antsika ny amin'ny commune Ambonivohitra Ambohidratrimo ny hananantsika fahamailona mandrakarivo dia hiaona amintsika ako amina fokotany iray ao amin'ny commune Ambohidratrimo rehefa avy eo zany amin'ity tapany hariva ity ifampididinika itsika, ifampizara hevitra isika ary hanambara ny fahavononana izay amin'ny maha-kandida ny tenako indray zany no ifampiresahantsika rehefa avy eo dia samy miomana. Efa hiaona amintsika any manao ny fandaminana an'izany reo namana mpiara-miasa marobe izay tsy saro-patarina fa manao gilet menamena, manao an'ilay t-shirt misy ny sarin'ny fanirina zafy manantany, misy ny laharana fahaefatra, dia everiko fa ifaka ay zany ity sy manina eny amin'ireny fokotany rehetra ireny mba hahafahana zany mizara amin'izay fahasahiana sy mizara ihany koa zany izay programa izay hitantanana ny commune misy antsika izay. Goavan'izany fihetsehana izany satria dia ao anatin'ny fotoana fanavotana sy fanovana antsika izao. Izay ilay tenenin'ny kandida Tojo Ravalomanina ho an'Antananarivo renivohitra ny amin'ny fanovana fanantenana dia indramitsika mihitsy zany fanovana fanantenana izany satria mila an'izany vahoaka malagasy na amin'ny commune na aiza misy azy dia mila fanovana sy fanantenana izany. Zay ary amin'ny androany fa rapitso zany mampanantena fa ho avy mivahintsika dia resaka raharaham-pirenena fa apetraka eto aloha zany ny fandalina tamin'ity androany ity dia anaovako fankahirezana ho antsika rehetra. Hita eo ny fivoarany ny fitokonana ireo mpitsara eny Anosy, hita eo ihany koa zany ny fanehoan-kevitra ataon'ny fitondram-panjakana hoe mbola misy vahaolana mihoatra ny fidinana ifotony nataon'ny filohan'ny repoblika teny Ambohimanambola ve hoentiny ho an'ny vahoaka malagasy hamahana olana ny delestazy me mafy be amin'izao fotoana izao sy ny olan-drano, mbola manana vahaolana ve ilay fitondram-panjakana manoloana ny fidangany vidim-piainana, manoloana ny hikika ny tsy fahampin'ny fahafahana sy ny demokrasia eny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Zany rehetrarehetra any ametrahantsika fanontaniana moa zany fa dia hanakatona antsika ihany koa ny fandarana dia makasitraka ny namana teknisianina Faliramanarivo any Rapitsoray fanirina zafy manantany nanolotra sy ny tona ny fanadihadiana ho antsika rehetra. Makasitraka tao plasy Topovavy.